Feno fifaliana ny fo, afaka miaona finaritra aminao amin'ny alalan'ity fandarana ity, ary fanariana indrindra ny andraisanao fampahirezana, ahitanao fifaliana ary ny tombonao amin'ny fahafantarana bebe kokoa lay Andriamanitra zay tomboitsika. Ny fanandramana lehilahin'ny finoana anankiray ao amin'ny bokin'ny Genesisy no angalantsika fampahirezana mandritra ny herinandro ity dia i Abrahama izany. Ka reo lafim-piainana maro, reo fanandramana niarana nandeha tamin'Andriamanitra no angalantsika an'izay lesona sarobidy izay. Ko raisinay ho tombontsoa ny manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia andesika hiaraka hivavaka. Arainay tsara sady be fitiavana any an-danitro, mitera sy misaotra anao zay satria naneo ny fahatsarana sy ny fahalebiazanao, naneo ny herinao sy ny famindram-ponao ianao, ka nahatonga anay rehetra ho tafahoana finaritra indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mamela ny lokay, ary aoka ny fanainao masina no hialoha lalana ny teninao any am-pona hitsararay avy. Dia matoky izay fa ho fotoam-pifaliana, ho fotoam-pitomboana, ho fotoana izay ahatsapahanay ny fihatsaran'ny fifandraisana aminao zao fotoana izay iarahana izao. Fa ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana tombontsoa sika hianatra ny fiainan'i Abrahama, reo fanapahan-kevitra noraisiny manoloana ny toe-javatra rehetra nandalovany, ny fidiran'Andriamanitra antsehatra ary ny nasetry ny Abrahama n'izany nandritra n'ireo fanandramana rehetra izay niainany ireo. Ao amin'ny Genesisy toko fa 4:10, ny andininy fa 2:20 no andeha anomboantsika ny dinidinika androany. Genesisy toko fa 4:10 ka ny andininy fa 2:20 dia maneho indrindra ny fihetsika Abrahama manoloana ny fitahiana zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Genesisy toko fa 4:10 ka ny andininy fa 2:20, fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma, izaho efa nanangan-tanana tamin'i Jehovah Andriamanitra avo indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy handray na taretra na fehi-kapa aza amin'izay rehetra mety ho anao, fandrao ataonao hoe izaho ny nampanan-karenan'i Abrahama. Afa-tsy izay fa nohan'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre, aoka ho raisin'ireo ny anjarany. Rehefa jerentsika ity tantara ity ao amin'ny Genesisy toko fa 4:10 dia misy toe-javatra nitranga nahatonga ny Abrahama niditra antsehatra sy nandray fanapahan-kevitra manoloana izany toe-javatra izany. Rehefa jerentsika ny Genesisy toko fa 3:10, ny andininy fa 5 sy ny andininy fa 9, dia nisy fanapahan-kevitra izay niraisin'ny zanadralany Abrahama tamin'ny fiarahan'izy ireo niasa tamin'izany fotoana izany. Zao ny vaky ny teny. Genesisy toko fa 3:10 ka ny andininy fa 5 sy ny andininy fa 9, ary Lota koa izay niara nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azo rola ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Andininy fa 7, dia niady ny mpiandry-ombin'ny Abrahama sy ny mpiandry-ombin'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompon-tany tao Kanana fa izay. Andininy fa 8, ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika roalahy, na amin'ny mpiandry-ombiko na ny mpiandry-ombinao, fa mpirahalahy isika. Motsy eo anoloanao va ny tany rehetra, masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa. Mahafinaritra mihitsy ny fanandraman'i Abrahama sy ny fanetretenany, satria raha jerentsika ny roim-pihavanana misy eo amin'ny Abrahama sy Lota dia zanadralahy i Lota, zany hoe rahalahy indray zany i Abrahama. Izy zany no ray aman-dreny, izy no zoky,
raha ny tontolo kevitra tamin'ny fotoan'androny a dia i abrahama no masomandidy tompony teny farany tompony fanapaha-kevitra am'izay ho fizaran-dalana tsy maintsy izoran'izy mirahalahy kanefa lesona lehibe sady ho antsika ny fanandramany ty abrahama ity dia ny faneretenany a ny fanomezan'ny safidy any lota hijery izay meveriny fa mety aminy ary dia zay sisa tsy noraisiny lota zay fanapaha-kevitra tsy nalainy lota no noraisiny abrahama raha ianavaratra ianao dia ianatsimo a ry mpiaramianatra sy mpiaino mpijery ajaina zay manaraka ny fandaharana nahoana moa i abrahama no manana an'izany toetsaina izany toetsainy ny fietrena izany tsy aviaiza no ny anarany an'izany fa ny fiarahany mandeha sy ny fatokiny an'andriamanitra fantatry abrahama araka ny teny fikasana azony fa na iana varatra izy na iana tsimo izy na inona nina toe-javatra zay tany mbola tsy fantany akory nanapahany hevitra iarahana mandeha amin'andriamanitra dia azony antoka fa ho tazomin'andriamanitra ny teny fikasany ny zavatra mahafinaritra am'ty abrahama ity de zao tsy mba tao amin'ny velively ny toetsaina hanometsiny any lota tsy tao ihany koa ny fitiavatena tsy nanao andolom-po ihany koa izy rehefa jerentsika ny toy ny tantara satria ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo ny andin'ny faharoa ambin'ny folo dia nisy loza zay niatra tamin'ity zanadralahany ity Genesis toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andin'ny faharoa ambin'ny folo de zao nivaky ny teny ary namabo ny zanadralahany abrahama koa izy dia lota mba amin'ny fananany de lasa nandeha fa nonona tao sodoma koa lota misy trangan-javatra zany teto a taorinan'ilay safidy a zay nataony lota de nisy fahavalona nafika ary lasako babo izy mba mivady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra nanahoana ary no nandraisany abrahama nyzany vaovao izany rehefa jerentsika ny toko fa efatra ambin'ny folo amin'ny bokyny genesis ka ny andin'ny fa efatra ambin'ny folo de zao no zavatra nitranga ary raha nahare abrahama fa lasako babo ny rahalahany dia nitondra ny ompikely ny valo ambin'ny folo amby telonjato izy zay efa nay niady ka nanentsika hatranotana raha nitoetsaina mahazatra n'zao fiarahamonina misy antsika izao indrindra taoriana disadisa toy izany de angamba hiteny sika manao hoe efa nitenenina izy misy sailaza aza manao hoe sakoa zay manoloana ny toejavatra zay mitranga fa i abrahama kosa rehefa nare zany dia nitondra nyreo ompikeliny telonjato mahery andeha iady hanafaka ny lota tamin'ny fahababona lesona lehibe ho antsika izany abrahama namonjy ny rahalahany abrahama zay maneho ny toetsain'andriamanitra te amonjy te hanafaka amin'ny fahababona ary izany fihetsika abrahama zany dia manome voninahitra an'andriamanitra ao amin'ny andiny ny fafito ambin'ny folo ao amin'io genesis toko efatra ambin'ny folo io a dia zao no voalaza dia nivoaka ny mpanjakany sodoma hitsenany abrahama teo andoha save lohasan'ny mpanjaka izany rehefa niveriny izy avy nandresy ny kedo laomera sy ireo mpanjaka nomba azy ary melkizedeka mpanjakany salema nivoaka nytondra mofo sy divay ary izy de mpisoron'andriamanitra avo indrindra de nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotain'andriamanitra avo indrindra ny abrahama de andriamanitra zay naharany lanitra sy ny tany ary isaona ny andriamanitra avo indrindra zay fa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao eo amin'ny andiny ny faraiky am'roapolo ary hoy ny mpanjakany sodoma tamin'ny abrahama ome ho an'ny olona fa ny fananana ento ihany ho anao fomba tany ho zavatra mitranga eo amin'ny genesis toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa raiky am'roapolo io rehefa avy nanafaka tanàna tamin'ny fahababona zany a ny olona anankiray dia manana zo izy a hitazona ny fananan'ireo navotany fa ny olona kosa de averina am'ilay mpanjaka zay namotsitra azy zany hoe ilay mpanjaka resy zany de teo indrindra no lesona lehibe faharoza resitsika teo amin'ny fanandramany abrahama hoy abrahama tamin'ny mpanjakany sodoma oka ihany a fa sao ataonao hoe izaho no nampanakarena any abrahama raha iverenantsika ny tantara rehefa niantso any abrahama
hiala tao amin'ny tanànany rainy Andriamanitra ka naniraka azy andeha ho any amin'ny tany zay mbola tsy fantany de nampanantena Andriamanitra amin'ny Genesis 12 fa hitahany Abrahama ary anome azy izay rehetra maso azy ampanakarena azy tsy tiany Abrahama ho disoina izany fahamarinana izany tiany hotazomina izany teny fikasana izany ka na de teo aza ny tolotra zay nomen'ity mpanjakany Sodoma ity ny lesona lehibe zay tsy ho atsika i Abrahama matoky an'Andriamanitra ary tao anatin'izany dia nanehoany zany fatokiany zany Abrahama tamin'ny famerenany tamin'Andriamanitra ny ampahafolony zay rehetra nananany zany hoe no amafisiny Abrahama tamin'ny alalan'ny fihetsiny ilay fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mitahy any Abrahama mamerina ny ampahafolony zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Fitahiana lehibe ho any Abrahama ny fitantanan'Andriamanitra ary raha mamaky ny 120 sy ny 20 sika dia nataonany Abrahama ho lohalarana ny saorany satria fantatry Abrahama tsara fa Andriamanitra no nanolotra ny fahavalony teo am-pelatanany. Fantany tsara fa Andriamanitra no nanolotra azy ny fandraisena ka dia nomeny ho an'Andriamanitra izany voninahitra izany. Ry mpiaino sy mpijery ajaina manaraka ny fandaharana. Tiantsika tahaka ny tiavany any Abrahama ihany koa Andriamanitra. Manome antsika tombontsoa sy fahafahana handresy izy ary sitrany indrindra raha manome voninahitra azy amin'ny alalan'izany isika. Ao amin'ny Kolosianina 1 ny 9:9 sy ny 7:10 dia miresaka ny amin'izany voninahitr'Andriamanitra sy fahalehibiazany zany ny apôstôly Paoly ka mampatsiahy fa Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra sy tompony zavatra rehetra. Ndao io vakintsika io fanambarana io Kolosianina 1 ka ny 9:9 sy ny 7:10. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy ny nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra. Tian'Andriamanitra ho tsarovantsika mandrakariva ny mampahary azy, ny mampahamorona azy, ny mahalehibe azy, ny mahatompo ny fanjakana sy ny fanapahana azy. Koa nomeny tombontsoa amin'ny fandraisena sy ny fitahiana i Abrahama teto dia nahatsiaro an'izany ka namerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoana izay havelomantsika tahaka an'izao no ahafahantsika manome voninahitr'Andriamanitra amin'ny asantsika, amin'izay ataontsika. Ka na inona zavatra raisintsika avy aminy dia ho tsaroantsika mandrakariva fa azy izany ary tokony homentsika azy ny voninahitra. Hoy ny Saotra Masina hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Ao amin'ny Samoelina 2:13 no misy an'izany fanambarana izany. Abrahama nanome voninahitra an'Andriamanitra satria nino an'Andriamanitra izy. Tiako ihany koa raha toka noho ny finoantsika an'Andriamanitra dia hanome voninahitra azy isika. Andeha araka ivavaka isika. Tompo tsaro misaotra noho ny fotoana sarobidy zay nahafahanay nianatra ny teninao ka nijerenay akaiky kokoa ny fanandramany Abrahama niara nandeha taminao. Misaotra noho ny leson'ny fanetretena, misaotra noho ny leson'ny fitiavana hamonjy, misaotra noho ny leson'ny fanomezam-boninahitra sy ny fanaovana anao ho lohalarana izay tao amin'ny Abrahama. Tianay raha mba ho fiainanay zany, ho fanandramanay ka ahitanay fifaliana ary ahafahanay manome voninahitra ny anaranao. Ko matoky zahay fa izay tsararay avy izay nanatrika teto androany dia andray ho an'ny tenanay manokana izany fanandramam-baovao izany. Dia ho anao rery ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ninonay fa nitondra lesona ary nampahiry anao iny dindinika ny rahantsika teto androany iny mbola iaraka eto sika raha mpitso a miraro ny fitahin'andriamanitra tahaka izay nataony tamin'ny abrahama ho anao sy ny ankonanao manam-piresaka mandra-peo hainao veloma tompoko